izao indray ary ny mety ho toetry ny androntsika anio sabotsy raiky ambin'ny 10 janoary 2024. Ho an'ny faritany Antananarivo ho tsara ny andro ny tapany maraina, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ny tapany hariva, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny faritany TOAMASINA, ibalika ny masoandro ny tapany maraina, somary sorotsakorana manify kosa ny tapany hariva, 13 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny faritany MAHAJANGA, ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny tapany maraina, anorana kosa ny tapany hariva, mandidina ny 4 hatramin'ny 12 degré Celsius kosa ny maripana. Ho an'ny faritany ny Fianaratsoa, ibalika tanteraka ny masoandro mandritry ny tontolo andro, enambin'ny 10 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritany ANTSIRANANA kosa indray, anorana tandrifindrahona mety arahinkotroka ny tontolo andro. Mandidina ny 14 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritany ny TOLIARY, tsara ny andro na dia hisy fandimbiasa ny rahona sy ny masoandro azy indraindray. Enambroapolo degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 13 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra.